Momba izay fivaninanana masina izay ihany dia nisy ny fanambarana Tonga Patrisy indrindra amin'ny fikarakarana ny toerana fanaovana pelerinage izay nilazany tsy fihetezan'ny fomba fitantanana izay misy any an-toerana. Fanambarana mikasika any amin'ny famerenana sy fanatanterahana ny afatra Masomaria no tena nivohitra nandritra ny fanambarana nataony Ngara Patrisy. Lazavazava ny tenany fa misy tsy mety ny fitantanana ataony diocèse ny ao Anosivolakely. Reto nge le afatra sy ny hoe alala nisan'ny rakitra sy ny hoe hitantana andray vola amin'ny rakitra fa zavatra misy fotsiny nafarana tamin'ny 1990 hatreo amin'ny 2011 nanolorako an'ity teto tia dia Anosivolakely anasoavana Anosivolakely fa tsy hoe misy ariary Andra Patrisy ka ny angatahako dia hoe atao le fiaraha-miasa fa fantatra amin'ny vola miditra sy ny vola mivoaka tapitra amin'ny volana oa pelerinage oa fa tsy voavaly zay zavatra zay. Dia za moa zany hoe tsy maintsy voatery manao le fanambarana tsy hoe hiresaka an'le rakitra koa fa hiresaka amin'le asa vaovao indray. Izay le nataon'ny eveka indray le tonga le 20 septambra fa metsoro-menotra le izy dia nyteneny dia hoe andraikitry ny diocèse ny momba ny fiangonana sy ny fivahinena masina mampivavaka olona ty Anosivolakely. Noho izany dia ny rakitra dia vola ny fiangonana fa tsy ho ahy eveka na ho an'ny curé. Noho izany dia ny économe no mitantana ny vola ampahafantarina anao zany. Tadidiko le afatra tamin'ny 90 tadidiko le afatra tamin'ny 2000 mety na inona tsy maintsy mivantana ianao miteny hoe tsy mety io fitantanana ao Anosivolakely io fa ny fitantanana eto Anosivolakely dia tsy maintsy miverina mampamirapiratra ny Anosivolakely satria tsy any malagasy rery Anosivolakely fa zao tontolo zao avy hitsoka ny Jesosy zanako eto sy anaja eto amin'ity toerana ity. Nanao antsy kosa nefa ny tompon'andraikitra assistant ecclésiastique pretra napetraky ny évêque fa tsy maintsy manaraka ny fomba ampitantanany Église catholique romane ny eto Anosivolakely. Assistant ecclésiastique dia tsy afaka ny anamafy hoe marina na tsy marina amin'ny fisehoana averiko izay ka manoloana izay ny afatra apetrako alohan'ny tsodrano. Raha voatendry ny ray aman-dreny amin'ny évêque moa ny tenako tamin'ny janvier 2012 tsy anao rerozy fa ny diocèse manontolo miaraka aminao. Dia izay rafitra fiangonana izay dia misy ny atao hoe hiérarchie ambaratonga ka rehefa mipetraka ny ambaratonga dia araka ny fahefana nipetraka dia ny évêque ny tompon'andraikitra voalohany dia izay napetrany ho tompon'andraikitra araka ny district sy ny paroisse sy ny fikambanana isan-karazany. Maninona moa zany tsy napetrany hoe aumônienne Ave Maria fa maninona atao hoe assistant ecclésiastique. Dikan'izay tsy mbola akatavy fiangonana zany ty atsika ty fa rehefa akatavy fiangonana izy dia apetraka hoe aumônier. Fa ndeo andalam-pijerentsika andalam-piezantsika hoe manahoana marina tokoa dia hatramin'izay ara nanentana anareo hoe mivavaha dia malitsika nohon'ny hoe 5 taona nasiana lamesa tany an-dasy be. Ny hiérarchie mipetraka ihany ka manam-pahefana arak'izay dia hiérarchie izay dia izay notendrena ny tompon'andraikitra. Père curé Tovy Daniel sady mitsangana ianao fa misy tsy mahalala anao. Izy ny père curé tia be atao raha misy zavatra atao aty na iza tsy maintsy mandalo ny fahefanao aminy. Rehefa tsy manaraka an'izay dia tsy katolika zay. Na misy prêtre tonga ty araka tsy nandalo teo aminy dia mitsolatsolana manao lamesa na zanaka ny district izy dia misy fahotana. Resaka assistant ecclésiastique moa ny tenako dia hoe amin'ndraikitra ny Ave Maria. Za zany zao raha mitenin'ny évêque hoe zao zava misy monseigneur izy nametraka dia tsy maintsy hieno ahy izy. Dia treto alompona tsy afaka hiteny hoe tena fisehoana marina na tsy fisehoana farany zavatra raiky be dia be dia marary mihitsy ny lohako. Mbola nanao antsoavy koa nefa ny tenany. Dia manentana amin'ny pretra hoe antaontsika le zato mba hizara sakramenta Anosivolakely. Maninona amin'ny pretra mivitsy hoy zalahy hoe zay le rozy tsy hanentsika ny lahy satria reo Ave Maria reo any aminay dia manentsika ny lahy ka raha miaraka makany amin'ireo zay dia nama manentsika ny lahy fa ny resaka ataon'ireo aminay dia fanaratsiana ny lahy ka zay tsy hanaratsy ny lahy rahalahinay.
Dialonay tsy makany dia za moa miteny hoe dia ahoana zany dia zay ny lera tsy mijaly amin'ilay fampikefesena miara-mandinika sika miara-mivavaka indrindrindrindra ho iaho ka nitsoka an'Andriamanitra nangatantsika amin'izao famaranana ny 20 taona izao na dia zay ary ny zava-misy ka dia miara-mitsangana isika izay indray ary mpijery ajaina ny masaka azona tolotra ho antsika tamin'ity takariva ity akasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao antsika mame fotoananao ny sampana fampalalam-baovao amin'ny rahampitso indray veloma tompoko